tsy alalavitra amin'izay zava-misy tsy amin'ny CCI vato izay ihany anefa isika nanatanteraka fiona tamin'ny gazety androany ny antoko politika RPSD vaovao anisan'ny noresahan'izy ireo tao anatin'izany moa ny mahakasika ny diniky ny fampihavana-pirenena izay mizotra amin'izao fotoana izao nanamafisina izy ireo tao anatin'ny fanambarany fa tsy tokony afangaro ny fihavanana sy ny sehatra politika raha tiana ny voahana ao anatin'izao olona eto amin'ny firenena izao. Tokony fangaro ny fivavahana sy ny politika hoy ny filohan'ny antoko RPSD vaovao. Ho an'ity mpanao politika ity dia tokony hijanona amin'ny fampihavanana araka ny fampianaran'ny fiangonana no tanterahan'ny FFKM. Mitsipaka ny andraisana fanapa-kevitra ara-politika sy ara-pitantanana amin'ny firenena mandritra ny fotoanam-be ho an'ny fampihavana-pirenena izay nanomboka omaly eny amin'ny CCI vato ny antoko RPSD vaovao izay tarihan'Andriamatoa Voninahitra Jean Eugène. Sekena hoy izy nevitra mandeha ao anatina fivoriana eny amin'ny CCI vato ny hanovanany lalam-panorenana sy ny hametrahana gouvernement amin'ny firaisam-pirenena. Zao manko ny antony nanoeranay azy satria zao ny filohan'ny mpiangonana dia mety io conférence nationale na fampihavanam-pirenena tao ao tsy maintsy resaka constitution fa tafiditra ny resaka politika mihitsy. Tsy maintsy resaka hoe inona atao ahoana ny fitondram-panjakana io am'izao fotoana zao. Raha vita ve io dia tsy maintsy handray anjara amin'io aby ny rehetra. Raha zavatra ohatran' zany dia tohirinay marin-drano mihitsy zany. Satria ny fidirana amin'ny constitution fandininan' zany dia fa fidirana amin'ny resaka politika. Tsy tokony hidirany FFKM zany. Ary tsy FFKM ihany ndray mandreny mpiangonana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ao ny fiangonana rehetrarehetra atao zandriny. Ao koa ny fiangonana zay mbola milaza zokony koa. Ao ny musulman. Ao ny reo tangalamena. Reo dia azo atao hoe ray aman-dreny ny firenena ny tangalamena. Zany zavatra zany raha atao zany dia tsy maintsy atao koa araky ny lalàna. Fa tsy hoe nahanao an'izay dia zay tokoa ny atao dia hoe andao atao ara-panjakana dia izy vitan'ireo. Amiko sosokevitra na zareo reo marina zany na ara-panjakana zany na izy zareo dia tsy maintsy sosokevitra. Fa tsy hidirako aminy resaka politika eo na tiana na tsy tiana. Ary afara amin'ny fiadina seza hoe zay hiditra amin'ny fanjakana io raha fa zay manko dia fa tsy izy zay. Ny fifidianana ihany tokony hifandimbiasam-pahefana hoy ny Andriamatoa Voninahitra Jean Eugène ary ny FFM izay rafitra ara-dalàna no tokony mitarika nezaka ho an'ny fampihavana-pirenena raha toka ny filoha-pirenena kosa ny tompon'ny fanapahana momba ny fitantanana amin'ny firenena.